MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal télé. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmena. La boutique des marques. Lultranao ny fampalalam-baovao. Ankoatran'ny zandary ny roso tamin'ny fampiasana hery sy afanitsakitsahana ny zoma olona ihany koa ny polisy-pirenena nandritra ny hetsika nataony mpanaradia ny vondrony kandida omaly sy ny fidy nahita fiasana avokoa izay rehetra ny fanena tamin'izy ireo very tanteraka ny fahafahana mivezivezy sy miaina ampilaminana. Miariary ankehitriny ny fisiany tompo sy ala eo amin'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara tsy misy intsony ny fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra ary tsy misy intsony ihany koa ny demokrasia. Tranga izay manamafy ny fitakiana iarahany vondrony kandida izay hametaky ny tanitandalàna sy ny fametrahana ny tena demokrasia isin'ny filaminana sy ny fanatsarana ho an'ny hoavin'ny Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray misa 40 ireo olona namonainy vokatry ny rivodoza sy araha atao amin'ny faritra iray atao Italia. Marobe ireo fitaovana apotika sy arava vokatry ny fandalovana ilay rivodoza. Saika ireo olona efa nahazo taona avokoa ireo amin'ny namonainy ireo raha ny tatitra voaray. Ianjinjiny ireo avy hatrany. Manatrany araba tomkilasy tombokivavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao fa anaraka izany hatramin'ny farany ny matoa datsoratra no ankavantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Feno fasahina tanteraka ireo mpitandro ny filaminana omaly asabotsy navita nanakana ireo mpitolona tsy hiditra teny Analakely nofezin'izy ireo tanteraka ny tanàna iray manontolo ary tsy ny teny amin'ny manodidina ihany fa ireo quartier lavitra ihany koa ary no amafisy ny préfet fa naomby ny atetika napetraka ny OMC andravana ny tolona rahoatra ny matoa datsoratra. Raha fehezina sy jerena amin'ny saina tony ny zavantranga tamin'ny omaly sabotsy dia ny feheziny fanjakana tamin'ny alalan'ny mpitandro filaminana tanteraka Antananarivo. Ny omana fatratra izy ireo nanao ny fomba rehetra ahafaty momboka ny hetsika ny kandida folo sy ny mpitolona ny fikasana hiditra eo amin'ny kianja ny 13 Mey. Vao mangeran-dratsy dia nihity tanteraka Analakely sy ny manodidina. Tsy nisy olona afaka niditra tao ary natao savahao izay tsy maintsy niditra noho ny antony samihafa. Tsy nianona tamin'ny manodidina ireo mpitandro filaminana fa hatrany Akady fotsy, Antanimena, Antaninandro, Andravoangy dia efa nosakanana ny mpitolona ary nodaroana bomba mandatsa-dranomaso. Ny fisamborana sy ny fandratrana moa dia nandeha ho azy. Nireharea mihitsy nga préfet fa naomby ny tetika ary azo antoka fa nipikelika ny gouvernemanta sy ry Andry Rajoelina fa afaka tebiteby. Ny tebiteby tokoa mantsy ny mpitondra fanjakana fa ho lasa lavitra ny tolon'ny kandida folo sy ny vahoaka raha tafiditra tao amin'ny kianja ny 13 Mey ary dia nokarohina sy natao daholo ny fomba rehetra tsy hampahomby an'iny hetsika omaly iny. Nampiasaina ny fahefana, nampiasaina ny vola ary dia tena motive tanteraka ny mpitandro filaminana ary manokana amin'izany ny zandary. Misy farany sy manapetra nefa ny vola sy ny fanaparam-pahefana. Toa vao maika aza mapietsika ny ampony mpitolona ny fanakatsakana anazy ireo tsy haneho hevitra, ny fandrahonana sy ny fidaroana bomba mandatsa-dranomaso. Tsy napietsy bolomaso akory aza. Ny fanambaran'ny kandida folo niaraka tamin'ny solombavambahoaka omaly ariva ihany dia nahitana fa tsy hitsahatra akory ny hetsika tahaka ny tehiteny hoe teo izay reraka kameloha. Ny hika ataon'ny vahoaka raha teo manamarina izany. Aiza izay reraka eo? Manapetra ny vola fa rehefa tsisy vola atobaka tokoa dia tsisy ny motivation. Fa ny vahoaka kosa dia tsy miantehatra amin'ny vola. Re isan'andro ny hoe tsy voavidy vola. Araka izany dia tsy hitsahatra akory ny tolona mandra-pahazona ny fandresena izay tsy inona fa ny fanajana ny tanitandalàna, fanarahana ny lalàna, fialana amin'ny didijadona, fanaovana fifidianana madio sy marina ary mangarahara, fahafahana maneho hevitra, goasakasaka izay tsy mandala sy tsy mankafia ny ireo tanjona ireo izay sarobidy amin'ny olombelona.
fa ny akon'izay etsika omaly izay hatrany akoatra ny zandary niroso tamin'ny fampiasana hery sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona ihany koa ny polisy pirenena nandritra ny etsika nataon'ireo mpanaradia ny vondrony kandida omaly tsy nifidy nahita fiasana avokoa izay rehetra ny fanehitra tamin'izy ireo very tanteraka ny fahafahana mivezivezy sy ny miaina ampilaminana raha ohatra ny fanadiadiana hoetiny Gaiton Andriatsilavo. Raha tokana nelanelana ny sakana izay mety ho fifandonana nisy teo amin'ny mpanaradian'ny vondron'ny kandida sy ny pomba ny filoha teo alohany nahitana ny polisy pirenena tatoato omaly nivadika ny rasa ka nirotsaka nampiasa hery famoretana tahaka ny nataony zandary aty izay ihany koa izy ireo isan'izany ny UZIS sy ireo polisy hafa. Isan'ny nahitana izany ihany koa maly ariva ny teto Antanimena ambany olona mipetraka eo amin'ny trano fonenany avy hatrany dia nandefasana bomba mandatsa-dranomaso. Tsy nisalasala ireto polisy ireto nanaparitaka izay rehetra teny an-dalana ny ainga avy eto Tanimena ambany hatreny amin'ny isam-panana Ankazomanga. Tsy nijanona tamin'ny fanaparitahana olona ihany, nisy ihany koa ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso sy ny fisamborana olona tena ny elakelan-trano. Aiza ho aiza ny fanajana ny zoma olona amin'ireny zavanitranga nataon'ny mpitany filaminana ireny, indrindra ireto polisy pirenena ireto. Aiza ho aiza ny andraikitra sy ny iraka nanirahana azy ireo amin'ny maha mpitany filaminana azy. Miariary fa misy ny tsindry ka tsy maintsy manatateraka baiko nahita izao fa mihoatra ny voalazan'ny lalàna sy ny andraikitra sahan'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro. Miarara ankehitriny fa misy ny tombosiala eo amin'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara tsy misy intsony ny fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra ary tsy misy intsony ihany koa ny demokrasia. Tranga izay manamafy ny fitakiana iarahana amin'ny vondron'ny kandida izay mitaky ny tanotandalana sy ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny filaminana sy ny fanatsarana ny hoavin'ny Madagasikara. Fanadiadiana. Fototsy ny demokrasia ny fahalalàn'ireo antoko politika sy olon-tsotra maneho hevitra ary amafisy ny lalam-panorenany ny repoblika fahefatra. Voarakitra mazava ihany koa izany amin'ireo fanarahana raisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara. Ankoatr'ireo, zo fototra nanany isam-batan'olona ny fahafahana mivezivezy. Tsy izany no mitranga eto amintsika ary vao maika miariary ny fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ataon'ny mpitondra fanjakana omaly. Raha toka ny zotra ampilaminana nameno ny arabe iazo ny kanja Baria Mamasina ireo mpanohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Ny mifanohitra amin'izany no niatra tamin'ireo olon-tsotra, olom-boafidy sy ny maro hafa teny Antaninandro, Ankadifotsy, Andravoahangy, Antanimena sy ny maro hafa. Tahaka ity tranga teto Antaninandro ity ohatra, olona eny amin'ny trottoir no natosiky ny mpitany filaminana ary nanapoahana bomba mandatsa-dranomaso.
Avela vezivezy natao bila manareo zao manakana fiara tsy vezivezy zalahy zay manaka sisiny zao manakana fiara tsy vezivezy Sénateur io sénateur Dina ianao dia aty amin'ny trottoir tsika io ianao atosika makaiza ny zahay miamitra makaiza miamitra makaiza sénateur zalahy la fisarikana aloha sénateur atosika makaiza makaiza aloha miamitra atosika bandinao makaiza zay miamitra makany Partita non faccio le patoni, sai? Faccio di me senatore. Ma non sono rinto. Cosa? Allora sai, io non ero. Se fare le patoni, se vai già fa, se fare le patoni in partita. Ci stanno andando tu. Senatore, ma non mi dà sessione sai? En session sai? En session sai? En session sai? Maro amin'ireo mponina nahita ny zavaniseho tamin'ireo toerana voatanisa teo aloha ireo no resy lahatra fa tsy miaritra intsony eto Madagasikara ny tany tandalana sy ny demokrasia, tsy miaritra intsony ny fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra ankalalahany, tsy karitra fa mitanila ny fampiarana ny lalàna, tsy aivina hatrany, tsy hoe tombontsoa omena fa zo ny fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra, ary tsy mila fangatahana fahazon-dalana avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fisitrahana io zo io. Andraikitry ny fanjakana no manamora ny fisitrahana izany, mandray ny fepetra amin'ny fiarovana ny filaminana sy ny zo ny olo-kafa, fa tsy ny mifanohitra amin'izay tahaka izay hita sy iainana ankehitriny. Tonga nanatra sakafo ho an'ireo olona 420 mianadamianaka voasambotra sy voadatroka eny amin'ny siatobiny zandarmeria eny fiadanana ny solitena ny vondro ny kandida ny antota taratasynadin'ireo voasambotra ireo izay alefa eny anosy rampitso hoy ny mpisolo vava avy amin'ny vondro ny kandida iaro azy ireo. Fanajajina. Tsy niandry ela tonga nanatitra sakafo ho an'ireo olona misy 420 mianadamianaka voasambotra sy voatazona eny amin'ny zandary eny fiadanana ny solitena ny vondron'ny kandida Omaly Ariva. Ny vondron'ny kandida izay nanolotra mpisolo vava ihany koa iaro azy ireo. Isan'ny nampatsahivy ny solitenan'ny kandida teto ny voalaza ny lalàna mikasika ireo olona voatazona vonjy-maika ka mbola tsy voasazy araka ny didina voaka ny fitsarana. Antony, efa nisy nanaparitaka tany anaty tambazotra tserasera ny sarin'ireo olona voasambotra ireo, tsy nisy fanampenana maso. Frantani colonel la fait sarna patron royan ici. Tsy fianakaviany ve dia moka sarany le possible zany lahatra tsara eto hoe tsy possible hoe after tsy fanajanany présomption d'innocence an'le olona mihitsy le votonga peut-être moka zareo dia somary maromaro no ka tsy possible hoe le izy sary teto le izy anantaniko ny colonel le izy hoe sary tao aminay inka zay ozy izy nakany sary iny fa ny fitsy tsy fantatray. Androany nisy ny fiainoana ireo olona voasambotra Omaly ireo izay natreny mpisolo vava avy amin'ny vondron'ny kandida. Taorian'izay nitondra fanazavana tamin'ireo solitena ny fianakaviana ihany koa ny mpisolo vava mikasika ny mety ho toy ny raharaha. Raha ny tokony ho izy alefa rahampitso eny anosy ireo antota taratasynady, rahampitso maraina no ahafantarana marina ny mikasika izany. Tsy aivina hatrany fitakina isy ny fifidianana madio, fifidianana mangarahara, ny tsy fanekenany tsirariny ary ny tolona ho an'ny tanindrazana no antony nitajonana ireo olona ireo. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray mitohy ny tolona ho an'ireo mpanohana ny collectivité candidat ao toliage melohan'izy ireo fa ny herisetra sy ny fandatsahadra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka madinika. Azo ohatra ny fanadihadiana hoentin'ny kolo toliage.
tsy mendrika ny mpitandro filaminana no andatsadrany vahoaka malagasy tsotra izay mitaky fahafana sy ny tany tandalana hoy ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida eto Toliara rindra ny hetsika ampilaminana fitakina ny fampanjakana ny lalàna ny mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany raha ny fanazavana hatrany dia diso fahavalo ianareo folo amin'izany tsy ny gasy miaro ny tanindrazana no tokony halatsakinareo raha fa tokony tanindrazana no arovanareo amin'ny vahoaka amin'ny fahefana verina vahoaka amin'ny fahefana mbola tsy nisy tolom-bahoaka tsy nandesy teto Madagasikara tokony asy tompoko vavy zay dia manameloka tanteraka ny fanjatahandra atao amin'ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy izay mitaky an'ity firenena ty mba ho afaka zany raha ny tokony izy tokony sotra an'ireo vahoaka reo nareo mpitandron'ny filaminana zany satria asanareo no ataon'ireo vahoaka reo nareo fa tsy manao ty asanareo nieretseretiny nareo fa nareo mitandroko arony vozony nieretseretiny nareo fa nareo no hanao an'izany fiandrianam-pirenena zay fa tsy manao nareo fa ny vahoaka no manao an'le raha vahoaka manao azy iny koa mbo hiatanareo azy misy farany raha iabiaby zany fa dia ao zanahary sy ny razana hahita ny raha ataonareo fipoinjily fa zahay ao anatin'ny gendarmerie ato tsy haiko nareo mpibaiko ato anatin'ny gendarmerie ato hoentinareo makazy aty gendarmerie ty ho tsara ny tantara nareo hamaray apakamaray tsy tokony hahamaika ny fifidianana izay hitampoko sy hitam-pirenena fa tsy mandeha araka ny laony io hoy ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida hatrany fa tokony hiroso amin'ny fampiresahana ny rehetra ny kandida tsy matahotsy hanao fifiliana fa kosa atao madio ino madio io ny lisy-pifidiana tsy misy lavorary tsy misy raha vita ataon'io seni io manahaka vatateako zao fa nandeha amin'ny président fokotanina agny fa tsy eo ny karaha mpifidianako zao nefa nandeha teo rozy nangalaky gn'agnarako maro gn'olo tratsin'izany agny misy gny namako maty ray aman-dreny mbo intia ndray koa ray aman-dreny rozy igny mahazo karaha mpifidiana itya tsy lavorary fa zavatra kisotasota raha fahatantany petapetatoko tsy ilaina zany tsika mikatsaka raha soa raha madio ka hoy aho hoe mitalia raha madio mitalia milamina andatabatra boribory mifandiniky ny hoavy Madagasikara ao gny ray aman-dreny mpinoana ao gny société civile na fiaraha moni-pirenena ao gny antoko politika rehetra ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara no tokony handamina an'izany satria ny hoavitsika ny tsinjovina ka tsy hita zay problema na hahaolana an'izay raha tena tiatsika ny tanindrazantsika miantso ireo hery velona rehetra sy ny olom-pirenena ny eo anivo ny sendika hirotsaka antsehatra hanatevina ny tolona hametrahana ny tena fanovana mivohaza ry Toliara zahay sendika defa ena ny tolomanay zay ny anay moa zany tombontsoa ny mpampianatra ny tena tolomanay ny mpampianatra ny fampianarana nizaniza raha fatahamony firenena dia vonono ny fampianarana fa ity fitondrana ty ny tena namono tanteraka ny fampianarana izay mahatonga anay mijoro atoa io miangavy atsika rehetra izay tsika tonga etoa ny sendika rehetra zay moa fa ny kontakta tamin'ny sendika tany amin'ny fitsarana tany amin'ny paramètre zany regny zany mitovitovy aminay dia fa tany amin'ny hôpitaly tany miatso anareo zahay syndicat sepama Madagasikara Toliara mba irejoindre ty amin'ny tolona fa sahirana amin'ny namatsika ho Antananarivo tompolazy tompovavy ary tokony apitsika hery reo tokony mba hitatsika maro dia maro mba hita andreo mivorovorotra zao mba mampahery andreo fa tsy mitsomoka atrano any avao tsika etoa foana zahay isanandro eto magro etoa eto ty zao sapito toy miandry etoa mandehana toy fa mahalala ty varavarana io taoriany kabarin'ny fandimiasana nandeha ampilaminana eto an-tapitanana ny Toliara naneo ny fitakiny ny tany tandalana ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ary no amafisin'izy ireo fa mitrohy ny tolona manameloka ny tanteraka ny fihetsika izay nataony mpitandron'ny filaminana ireo vahoaka an'Antsirabe manoloana ny tranga izay niseho omaly izy ireo izay manohana ny vondron'ny kandida manoloana ny tranga izay niseho omaly asabotsy efatra ny volana novambra ho setrin'izany nisy ny diabe namakivaky ny tanàna an'Antsirabe izay nataony solitena ny vondron'ny kandida androany alahady fahadimy ny volana novambra 13
2024 kolo Antsirabe no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Taoriny fampitanana vatana izay natao teto amin'ny Magro Avaratsena Antsirabe ny asabotsy faha-efatra ny volana Novambra 2024 lasa teo ireo tranga izay niseho tamin'ny hetsika natao nivondron'ireo kandidata tao an-drenivohitra raha azony kianjany 13 Mey dia tsy manaiky ary manameloka tanteraka ilay fihetsika izay nataon'ny mpitandro filaminana ireny ny vahoaka Antsirabe izay manohana ny hetsika atao nivondron'ireo kandidata. Misy ny manao hetsika tsy asiana olana fa misy kosa ny hetsika asiana olana noho izany dia zao za zany eto tena resy lahatra hoe noho ny fahamarinan'le olona hitady fahamarinana no mahatonga le olona anetsika anetsika zavatra ireny amiko zany tsy tokony ataon'ny mpitondra fanjakana mihitsy ireny tena hita mihitsy hoe fanjakazakana ary didy jadona no miseho eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia ny amiko zany tsy tokony atao reny zavatra nitranga tany Antananarivo ireny raha ny tena marina. Atao hoe mpitandro ampilamina dia hiaro ny ainy bahoaka sy mparana-bahoaka anentika an'ireo dalo sy namana tsy tokony hipetraka fotsiny ao Antananarivo hiaro fitondràna anankiray io izay hita fa tsy mandiaro tokony izy tsony amin'izao fotoana izao. Atao ina fotsiny moa ilay symbole zay ho an-tanindrazana tsy ho an-tanindrazana intsony amin'izao fotoana izao fa ho an-tanindrazana misy amin'izao fotoana. Ampisehoan'ilay mpitondra tsy manara-dalàna no tsy mahatanitandalàna Madagasikara tsony amin'izao fotoana. Zavatra tsy azo atao mihitsy zany raha ny lalàna na misy eto toerana na iraisam-pirenena hoe olona milahatra misy fitakiana ataony dia herim-pamoretana no ampiasana. Tsy azo ekeny zany satria manitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona, manitsakitsaka ny fahafahan'ny faneho-kevitra na eto toerana sy maneran'izao tontolo ka mijoratra antsika fa tsika tsy maintsy mandresy ary tsy manaiky zany tsika raha tsy mialy ireo mpitondra tsy tan-dalàna ireo. Manoloana izany dia nindroso tamin'ny diabena makivaky ny tanàna Antsirabe ny hetsika izay nataony solotena ny vondron'ireo kandidata avy eto amin'ny faritry Vakinankaratra androany alahady 10 volana Novambra 2024. Hita sy tsikaritra fa marobe ireo vahoaka no resy lahatra sy tonga saina tsy voavidy vola ary mangetaheta fifidianana madio sy mankaraharo na tanorana olo-dehibe tonga nanohana ity hetsika ity. Na dia tsy taty toerana mivatana azy ireo vondron'ireo kandidata dia tsapa fa mila fiovana ny vahoaka Antsirabe. Tsy nitsahatra ny diabe raha tsy teto amin'ny manoloana ny kianja fahaleovan-tena na dia teo aza ny orana mikija dia tsy nahasakan'ireo vahoaka hijory sy hitolona ho an'ny firenena izany. Arak'izay namarany namatsika izay manomboka izao dia misy ao anatin'ny action izay tsika eto Antsirabe efa nampahafatana isika teo anoloan'ny région teo fa misy zavatra be dia be tsy ara-dalàna hitapoka hitam-pirenena fandiana lalam-panorenana hitapoka hitam-pirenena ny fahitana tompon'andraikitra izay mbola manao propagandy ho ana kandida iray kanefa voalaza mazava tsara fa mpiasa-panjakana dia tsy tokony anao propagandy marina ve zany no sasy marina. Arak'izany dia mbola hitontolona ary mafy kokoa ho any eto amin'ny faritry Vakinankaratra ho fanohanana ny hetsika izay atao vondron'ireo kandidata any an-drenivohitra. Araiky ny fampitam-baovao izay mitoetra ny hetsika fotsy rampitso alatsinainy 9 Novambra 2024 ny kianjany 13 Mey atrany no tansona ho an'ny rampitso izy kosa ny fampitam-baovao famiandalana izay ho ampita amintsika rehetra dia izay indray tompo kilasy tompoko vavy no fa entsika misentokely ao anatin'ny ireto dokavatra ireto ohatran'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tahoary.
Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges. C'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Rizami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Rizami, izany ka tsiro kanina. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Tavaverina indray eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao isika naneo ny atezerana tamin'ireo mpitandro ny filaminana avokoa omaly ny rehetra na ireo fampitolona izany na ireo fateny antoerana na ihany koa ireo nanana antonjy manokana teny Analakely Behoririka Antanimena Ankadifotsy Antaninandro Ambodiny Sotry sy ny manodidina manoloana ny fampiasa-kevitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana azahoatra ny fanadihadiana mifanaraka amin'izany. Vahoaka Tanam-polo Omaly no nanaparan'ireo mpitandro filaminana ny heriny tamin'ny alalan'ny fanapohana bomba mandatsatra ny maso teny Ambodiny Sotry, Analakely, Antaninandro, Behoririka, Ankadifotsy, Andravoahangy sy ny manodidina. Torana sepotra nandritra izany ity vehivavy iray ity. Raha mandry namanay dia miala tsiny amina misy fahafatesana reto. Zavela fotsiny eo rano izy. Tsy manana rano eo rano izy. Aiza mena rano tsony, aiza mena rano tsony foka aloha ka ina. Ay, lembo rano lohany. Azo lemonisika. Lembo rano lohany. Mety lemana vao maika sepotry rano. Amin'ny maha-olo-kendry sy Tanam-polo ireo vahoaka. Tsy nisy afa-tsy ny fandoroana kodiarana sy fametrahana sakan-dalana no ho an'ny fitaovana nentin'izy ireo nanehoana ny atezerany. Raha tsy ivona ny zavan-traga Omaly, tsy nifidy olona sy toerana nadatsahana bomba mandatsatra ny maso, ireo mpitandro filaminana anakanana ireo olom-pirenena tsy aneo hevitra ankalalana araka ny zony eny amin'ny kianjany 12 Mey. Toy ny tetsy Antanimena izao, teo akaikina zazakely iray no nanapohany ireto farany izay bomba mandatsatra ny maso izay, ka lehilahy iray no naratra teo amin'ny feny vokatra izany. Tezitra tamin'ireo mpitandro filaminana ny mponina nanohy ny asa fivarotana andavanandro teny an-toerana. Zazakely ato aminay dia tifirina lakrimozène. Mamiteraka be anareo reo, ohatranareo miasa ihany zay. Zazakely reo mety atao an'izany. Nareo hoe zaratsy mba natera be vavy e. So raha voany teo an'zahakely teo dia mba ahoana ozy zarareo. Izy tsy matahotra an'Andriamanitra miasa aminazy ninona aminazy misasa. Ty mitsy ny kalsonako io. Zao zava-misy aty toerana amin'izao a. Eto akaiky n'ity zazakely ty zany tifiriny zareo. Ty raha le zaza zany ny voty ahoana. Efa himpity voala limogène te izazy io. So dia matsy zavatsy ataonareo e. Hitanareo voaka tena zavatsy manidy ny tranoko.
Sanareo ame sakafo hoaninay fanao tsika ragamba samy saintsika fanaja olona iaraka vahoaka sy hofananana nareo tsy hanao azao olona iaraka vahoaka sy hofananana nareo inananaovanareo pitandro filaminana zay nge tsy mitokony e tsy anakodeny rovako e tena fa tsisy tsony zao a so fatika an-talana miatra amity firenena malagasy ty miatra nareo comité international fa tena fa tsisy ary fifidianana ao anaty korotana kamanetanyzay ajanony fifidianany ba fifidianao anaty korotana zay tetsy amin'ny tetezany Beoritrika naneo ny maharary azy nisy olo tena ny vahoaka malagasy tsy vaky volo nandritra izay fitondrana rajoelina izay ty lehilahy iray ity raha notereny mpitandro filaminana hiala teo amin'ny toerana izay nijanonany Samanin saya nggak jamet, samanin saya nggak jamet. Si ini naik hati, seperti mana masuk ke saya jamet. Cita naga no, si ini cita deh, cita naga mas malah kasih. Cita naga sih malah kasih. Raha ny zava-misy hatrany hitantaratra amin'ny alalan'izao fanakanana ireo olom-pirenena aneo hevitra kalalana izao ny fatahorany rajoelina sy ny ekipan'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra anton'izao fampiasana ny mpitandro filaminana ampiasa hetra amin'ny vahoaka izao raha velanareo maneho hevitra malalaka ny olona dia tena feno ny présumé ary miongana androany dia androany any gouvernemanta sy ny sainy ary ny ACC fa mety ny olona sady izao nanaovanareo anay fa maneho hevitra zay dia pokanareo ny bomba zany samba fahefanana anareo dia reo ngenareo hoe dia reny napokanareo dia saromanareo ny tarehanareo dia zay manao interview ka mafanafana fo dia siblenareo fa maninona manao ohatran'izany mba manana zanaka ngenareo le reto e fianaranay efa tsisy tokotany efa bolana zay tsy mianatra dia mbola tsy taky ihany zay fa naiky zay tianareo atao dia azo tianareo fa za foana mitondra ny firenentsika ty mba ampiasao le fisainana fa azo atao mipetrahana satroka fotsiny zay tiako tenena avela aneo hevitra malalaka ny vahoaka fa azo atao ohatran'izao tsony ampy zay tena ampy leo tanteraka ianareo la mpambolokorontana fa tsy zay efa zay korontana anay vinaigre ty tona tao vinaigre tsy hivina trany tsy nisy sakana fa nizotra ny-tsakany sy andavany kosa ny diabe nataony mpomban-drajoelina omaly teny mahamasina sy ny manodidina pirofo mivaingana ahitana taratra ny fitanilana izao fitondrana tsy ara-dalàna izay mijoro ankehitriny tao amin'ny firenena izao Lafomavao afa kosa indray arainao isaky ny amin'ny fitondra ariva isaky ny alahadaga izao ny fandarana imasoimaso izay iresana ny toedrara politika ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny androany ny vahiny tao anatin'ny fandarana imonja ronde folony antoko monima isan'ny nitondra famelabelarana mahakasika ny herisetra nataony mpitandron'ny filaminana sy ny fafana maneho hevitra amin'ny kianjany 13 raha ohatra ny ampahany amin'izany ary ny kianjan'ny 13 mai dia zo ara-tantara ny vahoaka malagasy ny maneho hevitra any amin'izany kianja izany ary tsy misy antony akory tokony anakanana ny fanehoan-kevitra eny amin'izany kianja izany fa dia ny fatahorana ny hoe fifikirana amin'ilay toerana zay rehefa tsy ara-dalàna moa zany no ifikirana eo amin'ilay toerana dia mazava ho azy koa fa tsy ara-dalàna le fihetsika asetry an'le hoe fitakiny vahoaka izay ka za monja roy ndefo moa no resahana eto nametraka ny filatsako fidiana ihany koa moa fa nodakany ACC fa filohany antoko ihany koa ny tena ary efa tompon'andraikitra eto amin'ny firenena
ka mahakasika ny kanjany 13 mai aloha zany dia endrika tsy maintsy irosony vahoaka satria zony ara-tantara ny mampiasany zany kanjany 13 mai zany ary tsy misy olona eto amin'ny firenena afaka hibodo afaka hiteny hoe ny malagasy dia eto ihany no afaka miteny na eto ihany ny afaka manao an'izao satria firenena iaraha-manana izy ity ary tsy fantatro hoe zo avy aiza no itenenany sasany fa hoe izy no manana zo ilaza fa hoe eto rehefa tiako atao faritra mena dia faritra mena ary rehefa tiako hoe atao hoe tsy azo itenenana dia tsy azo itenenana nefa rahantsika mahita fa ny ankolafiny anankiray dia afaka maneho hevitra amin'izay itiavany azy manao diabe amin'izay itiavany azy ary ny zavatra mampalahelo ange Yves Richard hoe kianjany 13 mai no lazaina fa hoe tsy azo ale tsy azo iresahana fa hitatsika ange fa nenjehana ny olona hatrany anaty tokantranony any ary nitofirina amin'ireny paintball reny any anaty tokantranony any dia zany hoe tsy kianjany 13 mai ihany zany no arovana eto fa le vahoaka malagasy mihitsy no tampenam-bava ary zay zavatra zay tsy azo ekena mihitsy zay nanao fanehoan-kevitra ihany koa ireo mpanao politika manoloana ny hery famoretana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana manaraka ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao ihany koa ireo mpitandro ny filaminana amin'izao raha ny fanazavan'izy ireo mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna ny fahafahana maneho hevitra hankalalàna ny zavatra ataon'izy ireo fotoana izao hidirany ireo vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC mba isorohana ny krisy eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra izy ireo hatrany raha ny fanadihadiana hoentiny Henri Florian. Maro tsy tamboisaina ny sy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika Barra Fatrolaza androany miariary toy ny vayan-kandrana ihany koa ny sy fanarahan-dalàna ka ireo andrim-panjakana misy no nitarika izany toy ny fanitsakitsahany ny voalazany lalàna nataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny ACC teo ihany koa ny fandikan-dalàna nataon'ny gouvernement ka nametrahana ny gouvernement collégial ary ny fanitsakitsahany ny voalazana lalàna farany teo tsy ninivony antenymerandolo ka nanesorana ny filohan'ity andrim-panjakana ity teo aloha nampiariary izany tsy fanarahan-dalàna zany ihany koa ny mpitandro filaminana teo anatreny etsiky ny vahoaka sy ny collectif de candidats ny andry ny omaly ity boky ity lalam-panorenana ity no vohitsakitsaky voalohany nataony ireo andrim-panjakana misy raha amin'ity firenena malagasy malalatsika ity koa rehefa nahita izany rehetrarehetra zany koa ireo mpitandro ny filaminana reo satria ny andrim-panjakana tsy manara-dalàna dia nanomboka tsy nanara-dalàna koa izy ireo satria voalazanyity lalam-panorenana ity ihany fa zoany malagasy ny manao hevitra ankalalàna zoany malagasy no mitaky ny zoany nefa ampitonina nanaovana ny fitakiny mbola any an-taninandro any akady fotsy aty abeoririka aty ambodiny sotra ambalavoa isotra any no alatsatra ny malagasy mitovy aminao ka ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany zao dia ataoko hoe état gendarme na hoe fanjakana gendarme ny état policier na fanjakana polisy reo roa reo mitambatra dia lasa mandehany ny atao hoe état voyou na hoe fanjakana jolaim-boto zany ve no misy eto amin'ity tany malalatsika ity mamenatra eo amin'ny raisam-pirenena reny sary na indray mipika na impolo mipika moaly reny dia hitan'izao tontolo zao fa ery anakiroa-tsy mifandanja tanapolo ampiasaina bomba maratra ny olona latsaka ny raha tsy fantatro na dia efa misy maty akory ary zay no zava-misy eto raha mafisiny ty mpanao politika ety hatrany fa mpikambana feno manivony SADC Madagasikara ka efa feno ny fepetra amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony idiran'izy ireo antsehatra ijery akaiky ny zava-misy sy amaha ny olana mba hipetraha ny fandriam-pahalemana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ry SADC nanao ny nakatoavina teny amin'ny anteny miara-pirenena na ny ratification ny mikasika ny SADC amin'ny mamambra feno ny Madagasikara dia ny fisiany organe na troika zay organe de défense politique et paix feno zao ny fiapetrangamba fa azandrasanareo hoe fa misy maty amam-polo na aman-jato fa tonga
zao ny fotoana atongavanareo aty na mahazo accréditation na tsy mahazo accréditation satria membre feno ao anatin'ny sadeka i Madagasikara. Tsy ianareo moa fehezan'le politique de non ingérence fa am'izao fotoana izao fa loalika ary tendakely ny ranombary dia tsy ingérence tsony ianareo fa tena fiahina ny zavatra ara-politika araky ny fandriam-pahalemana eo anivy ny firenena iray membre ao anatin'ny sadeka satria voasoratra mazava ao anatin'ny protocole izany tongava re ianareo. Le tenin'ilay ministre vavy ny raharaha-mbahiny miteny hoe zay fa nandefa taratasy nao accréditation. Nandefa anao fa accréditation pour observation électorale samihafa zany. Zay nefa mieritreritra hoe ny fifidianana 16 novembre tsy tokony isy io fa tsy tondra fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny dingana iray tsara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao niezaka ataony filohan'ny anteny miram-pirenena miaraka amin'ireo ray aman-dreny ny ara-panahy mikatsaka ny fampiresana sy ny fitadiavana vaolana raha ny fanazavany hatrany ka tokony hitambatra ny rehetra hikatsaka ny tombontsoa imbonana amahana ny olana misy ankehitriny. Fotoana tokony ijoroany ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetra mba ampitambatra ny samy malagasy izao fotoana izao. Raha ny fanambarana ireo ray aman-dreny ara-drazana vitsivitsy nanao fanambarana teny amin'ny rovany Manjakamiadana androany mitaky firaisan-kina ny vanim-potoana misy ankehitriny mba ho tombontsoan'ny vahoaka fa tsy tombontsoan'ny olon-tokana na ankolafy ireo fotsiny ihany. Raha ny fanambarana nataon'izy ireo fanadihadiana. Nanao fanambarana teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana androany ireo ray aman-dreny ara-drazana vitsivitsy izay nanamafy fa fotoana tokony hitodiany ny vahoaka malagasy amin'ilay pahary izao fotoana izao noho ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tokony samy hijoro ireo ray aman-dreny rehetra anambatra ny hery hikatsana ny tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy vakifolo. Ny antony ny joroana eto amin'izao fotoana izao dia ny ray aman-dreny ara-drazana tsy akanavaka na izy na izy dia maneho ny fijoroana fa iray mihavana amin'ilay pahary voalohany indrindra ary mihavana samy malagasy ary mihavana amin'ny taniny sy amin'ny tontolo manodidina azy ary ankehitriny tianay ho ren-danitra ho retany izany fa manana an'ilay pahary ny malagasy mahery ary azo anteherana hanova ny tantarany Madagasikara. Mifampitohy daholo ny tantara rehetra fa tsy kisendrasendra izao fa tantara mitohy lava be ny zava-misy eto amin'ity tanintsika ity koa tena fotoana fijoroana izao fijoroan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka miray indrindrandrindra amin'ilay pahary ho amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny marina mitaky ny firaisan-kina ao anatin'ny fahamarinana fa tsy firaisan-kina ao anatin'ny fanaovana zavatra ho an'ny tombontsoan'ny olombitsy na olona isa tokony ihany fotsiny. Izay no antony fijoroana eto amin'izao fotoana izao. Aty amin'ny toerana avo izay misy ny asin'ny fanjakana. Mivoana amin'ny tokony ho izy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ireo sobavim-bahoaka namaly ny ansony ireto ray aman-dreny ny ara-drazana teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana tamin'ity androany ity. Hita moa zany tamin'ireny omaly reny dia hita tokoa fa tena sanganehana zany tsy hita ny vahoaka majinika ny ataony satria lasa ohatrany hoe lasa herim-pamoretana zany ny fitondrana misy amin'izao izay rahantsika mahita fa efa azo lazaina hoe fitondrana tsy ara-dalàna tsony tsy ara-dalàna tsony ny tena koa tsy misy lohany ny fitantanana ny firenena amintsika miteny izao dia izay no mahatonga anay mijoro foana zahay raha efa misy fiantsoana hijerena hoe inona ny zavatra tokony atao hiarahana amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka tsy fidianana hoe foko antoko-pinoana antoko politika fa rehefa hoe andao ifanometanana mba handehanana zany mankany amin'ny filaminana mba hampilamina ny ambany lanitra rehetra. Zava-dehibe ny famondronana ny hery amin'izao vanim-potoan-tsarotra lalovany firenena izao raha ny fanazavana ka hanangan'izy ireo ny tsirairay
mba hifanombe tanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray misy 12 ireo olona namony eny vokatry ny fandalovany rivodoza sy agent atao amin'ny faritra iray atao Italia. Marobe ireo fitaovana potika sy rava vokatry ny fandalovany izay rivodoza izay hatrany. Saika ireo olona efa nahazo taona no namony eny ireo raha ny tatitra voaray. Fanatiatriny eo amin'ny sarin'ny France 24. Saika lasan'ny rano avokoa ireo fiara vokatry ilay rivodoza sy agent atao Italia. Tafiditry ny rano avokoa ny akamaroany ireo tokantrano maro. Tsy misy azon'ireo olona natao fa mitazana fotsiny ihany ireo fiara lasan'ny rano. Tampoka tamin'ireo mponina atao Florence ny zava-nitranga raha ny vanazavano. Marobe ireo olona tsy nino ny zavatra nitranga. Raha ny fantatra misy 12 ireo olona namony eny vokatry ity rivodoza ity izay aniseho tao amin'ny faritra iray tao Italia. Marobe ireo fitaovana potika sy rava ihany koa nandritra ny fandalovany ilay rivodoza. Saika ireo olona efa nahazo taona avokoa ireo namony eny ireo raha ny atatitra voaray. Miezaka manafitra ireo olona mbola atratrany anaty sakana ireo ampamonjy vona amin'izao fotoana izao. Tahaka izao ny tanàna rehefa atonga ny maraina, dibotry ny rano avokoa ny tanàna rehetra ary ireo orinasa ihany koa izay tsy misy azo raisina intsony. Dia ndray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanainao tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.